Manatitra ny fisaorana sy ny fideranan'Andriamanitra hatrany isika mbola tratran'izao fotoana izao ary indrindra miarabantsika rehetra izay manaraka ity fandarana ity. Araka ny fanaontsika mialohan'ny hanomboana amin'ny fotoana dia manasanao mba hiaraka hivavaka. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, misaotra anao zahay nomenao ity fotoana ity mba ahafahanay mianatra indray ny teninao ary misintona ny toetra tsara izay tokony hanananay mba ahafahanay miaina araka ny sitraponao. Dia aoka ny fanahinao masina no hitari-dalana anay mandritra ity fotoana ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lohahevitra antsika moa zany dia ny hoe toetra tian'i Kristy hananantsika. Raha nijerentsika fa ny mpianatra dia novana anarana hoe kristianina taty aoriana ary izany kristianina izany dia izaho sy ianao izay tokony hanana ny toetran'ireo mpianatra ireo. Androany tsika dia hijery lohateny anankiray dia tsy inona izany fa ny hoe mifankatia toy ny tiavan'i Kristy antsika. Mifankatia toy ny tiavan'i Kristy antsika. Zao no ambaran'ny Kristy rehefa nanafatra ny mpianatra izy ao amin'ny Jaona 7:7. Jaona 7:7 dia ny 7:7. Vakitsika amin'ny anaran'i Kristy. Didy vaovao nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Eny aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. 5:3. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankatia. Ry mpiaino havana, fanirian'i Kristy ny ahafantarana antsika, ny ahatonga antsika ho mpianatra dia amin'ny alalan'ny fifankatiavana. Ny atao hoe zany mpianatra dia mifankatia. Ny atao hoe kristianina satria iray ihany ireo anaranareo dia ny mpanaradian'i Jesosy Kristy izay mifankatia. Isan'andro ireo mpianatra tamin'ny andron'ny testameta vaovao dia niraisaina ary tena nahitana taratra izany fifankatiavana izany. Andehantsika maky izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly, asan'ny apôstôly 2 ka ny 9:7. Asan'ny apôstôly 2 ka ny 9:7. Asan'ny apôstôly 2 ka ny 9:7. Ary dia niraisaina isan'andro izy ka nazotona keo kianjan'ny tempoly ary namaky mofo tao an-trano ka nihinan-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po. Nisy firaisan-kina zany teo amin'ireo mpianatra ireo. Nisy fifankahazoana-po, nisy fifankatiavana ary nisy fahatsoram-po, nisy fifaliana niaraka. Ary nisy fiaraha-mivavaka ihany koa izay hitantsika fa nataon'izy ireo tamin'izany fotoana izany. Ary Jesosy Kristy mihitsy ny tena nametraka an'izany didy izany. Nametraka didy ho an'ireo mpanaradia azy Jesosy Kristy dia ny fifankatiavana. Zany hoe raha tena kristianina zany isika, raha tena mpianatry Kristy zany isika, raha tena mpanompon'i Kristy isika, raha tena zanak'Andriamanitra isika dia mifankatia. Zao no voasoratra ao amin'ny Jaona 5:5. Filazantsara araka ny Jaona 5:5 ka ny 9:12. Filazantsara araka ny Jaona 5:5 ka ny 9:12 sy ny 17. Eo amin'ny 9:12 dia izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Izao ny didiko dia ny mba fifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo.
eo amin'ny andininy 7 izany zavatra izany no andidiko anareo mba hifankatiavanareo. Nametraka didy Kristy fa izay manaradia azy dia tsy maintsy mifankatia, ary mifankatia ao anatin'izany fiarahamonina mampianatra izany. Ny apôstôly Paoly dia nanome torohevitra ary nampirisika ny taridalana mba ho hifanaja sy hifankatia ny mpino tamin'izany fotoana izany. Hitantsika ao amin'ny Romanina toko 12, Romanina toko 12 ka ny andininy 10. Ao amin'ny boky ho an'ny Romanina toko 12 ka ny andininy 10. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: mifankatiava araka ny fifankatiavan'ny mpirahalahy, mitaria lalana amin'ny fanomezam-boninahitra. Tena didy izay naverimberina ao amin'ny soratra masina ny hoe mifankatiava tahaka ny mpirahalahy, ary aoka hifanome voninahitra, aoka hifanaja. Ataonao ahoana moa zany ny hiara-monina amin'ny olona anankiray rehefa tonga any amin'ny fiainana mandrakizay ianao kanefa olona izay tsy ho tianao zany? Noho izany dia tsy maintsy mifankatia isika dia ny ety, ary ho santatra ny fiarahantsika any amin'ny fiainana mandrakizay izany. I Petera, ny apôstôly Petera dia nanoratra ihany koa fa tsy tokony hifanavakavaka ary tsy hisy fanavakavahana eo amin'ny samy mpino, fa tokony hifamindra foa, ary raha misy ory dia miarakory, raha misy sahirana dia miaraka mamaha izany olana izany. Zao no voasoratra ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Petera toko 1 ny andininy 12. Epistily voalohany ho an'ny Petera ka ny toko 1 ary ny andininy 12. Epistily voalohany ho an'ny Petera toko 1 ary ny andininy 12. Toy izao no vaky ny teny: satria efa niodiovinareo ny fanahinareo tamin'ny fanarahana ny fahamarinana ho amin'ny fitiavan-drahalahy tsy miangatra, dia mifankatiava fatratra amin'ny fo madio. Mifankatiava fatratra amin'ny fo madio. Izay no afatry ny apôstôly Petera hoe mila madio fo isika, ary mila mifamela heloka, mila mifankatia tahaka ny fifankatiavan'ny mpirahalahy. Ary izany indrindra no tokony ho fiainantsika. Ny fiainana kristianina dia tokony ho fiainam-pitiavana, fiainam-pifankatiavana. Inona moa zany no mahasamy hafa antsika kristianina amin'izao tontolo izao raha ohatra ka tsy mifankatia isika? Ny Petera voalohany ihany ao amin'ny toko 7, Petera voalohany toko 7 ka ny andininy 9 dia manamafy an'izany teny izany ihany i Petera. Petera voalohany toko 7 ny andininy 9 dia zao no ambarany: farany miraisa saina ianareo rehetra ka miaraha ory mifankatiava tahaka ny mpirahalahy, mifamindrafo manetreteny. Mifamindrafo manetreteny. Izay no hafatry ny apôstôly Petera. Mihoatra noho ny zavatra rehetra ozy izy dia mifankatiava tsara, ary aoka hifankatia, hifamindra fo isika rehetra, satria ny fitiavana izy dia manarona fahotana maro, ary tokony hanana izany fanetretena izany isika. Ny apôstôly Jaona dia nametraka mihitsy fa tsy maintsy mifankatia isika, ary didy tsy maintsy tanterahana izany hoe fifankatiavana eo anivon'ny samy mpino izany. Dia nametraka izy ao amin'ny Jaona voalohany toko 4, epistily ho an'ny Jaona voalohany toko 4, Jaona voalohany toko 4 ka ny andininy 7.
Jaonina voalohany toko faevatra ka ny andininy fahafito. Ry malala aoka hifankaty isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana ary zay rehetra tia no naterak'Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Tsika zany dia tsy maintsy mifankaty satria izany fitiavana izany no ahafantarana fa naterak'Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra isika. Dia izay toetra izay zany na Jesosy Kristy na ny apôstôly Paoly na ireo mpianatra zay nanoratra ny soratra masina dia manambara sady manamafy fa tsy maintsy mifankatia isika. Ny apôstôly Jaona ao amin'ny epistily faharoa toko voalohany andininy fahadimy dia mbola manamafy izany hatrany ary mangataka aminao aho ankehitriny tompoko vavy tsy toy ny nanoratako didy vaovao aminao fa ilay nananantsika hatramin'ny voalohany ihany dia aoka hifankatia isika. Ho anareo vehivavy dia nametraka hafatra manokana ny apôstôly Jaona mba hahatonga antsika hifankatia, tsy hifanaratsy fa hifampahery ao anatin'izany fitiavana izany. Ny apôstôly Jaona io dia tena nametraka mihitsy ary nanizingizina fa raha mbola manara-dian'i Kristy isika dia tsy maintsy hifankatia. Zao no ambarany eo amin'ny epistily voalohany ho an'ny Jaona, epistily voalohany Jaona toko 4 ka ny andininy faha 12. Epistily voalohany ho an'ny Jaona ka ny toko 4 ny andininy faha 12 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao ny teny nampitondraina izay efa renareo hatramin'ny voalohany, tsy maintsy mifankatia isika. Didy hozy izy Jesosy Kristy, didy hozy izy ireo apôstôly ary tsy maintsy mifankatia isika. Ny olona mivavaka, ny kristianina na hoe mpianatra tsy mifankatia zany dia tsy hita mihitsy izay mahampianatra azy satria fanirian'i Jesosy Kristy mba hahatonga antsika hanana izany fifankatiavana izany. Ary izany fifankatiavana izany dia ilaina sy tena zava-dehibe eo amin'ny fiainana. Ankehitriny dia ilaintsika ihany koa izany fifankatiavana izany ary tsy miova tahaka ny taloha. Zao no ambaran'ny apôstôly Paoly amin'ny boky ho an'ny epistily voalohany amin'ny Koritianina toko 7 ny andininy 7. Ary ankehitriny dia ireto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Ambaran'ny apôstôly Paoly fa rehefa tsy manana fitiavana ny olona anankiray dia tsinotsinona, na mahavita asa marobe azy izy, na mahavita asa fanompoana, na dia atolony aza ny tenany hodorana, ka rehefa tsy manana fitiavana izy dia zava-poana izany. Toetra mampiavaka ny mpianatry Kristy na ny kristianina zany dia ny fifankatiavana. Izay toetra izay dia tokony hananantsika raha kristianina zany tsika dia hanana izany toetra tsy maintsy mifankatia izany. Tsy azo atao zany ny hoe ianao mivavaka, ianao kristianina kanefa hankahala olona anankiray ao anatin'izany fivavahana izany. Zao no ambaran'ny apôstôly Paoly eo amin'ny Koritianina voalohany toko 7 ny andininy faharoa. Koritianina voalohany toko 7 ka ny andininy faharoa. Koritianina voalohany toko 7 ka ny andininy faharoa. Ary na dia manana ny faminaniana zaho ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra, ary na dia manana finoana rehetra zaho ka mahafindra tendrombohitra kanefa tsy manana fitiavana dia tsinotsinona. Ambaran'ny apôstôly Paoly fa zava-dehibe indrindra amin'ny fiainana maha-kristianina, amin'ny maha-mpianatra ny fifankatiavana. Manao antso amintsika amin'ity androany ity, aoka re mba hifankatia isika, aoka re
mba hanjaka ny fifankatiavana ao amin'ny ankohonantsika, ao amin'ny fiangonantsika, eo amin'ny fiarahamonina izay misy atsika. Satria izany fitiavana izany, izany fifankatiavana izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatry Kristy isika. Ary tsy maintsy mifankatia isika araka ny ambaran'ny soratra masina. Didy izany, tsy hoe miangavy atsika izy na mitalao amintsika, fa didy napetraka, dikan'izany dia zavatra tsy maintsy atao. Izany no ambaran'ny soratra masina. Koa amin'ity anio ity dia manasa anao hanapa-kevitra, manasa anao mba hanolotra ny fonao ho an'Andriamanitra. Mety tsy ho hainao ny hanana fitiavana na angoraka ny hafa, fa mangataha amin'i Jesosy Kristy, mangataha amin'Andriamanitra fa omeny anao izany toetra manam-pitiavana izany. Satria raha vao tsy manam-pitiavana isika ry havana dia tsinotsinona na manao fanompoana maro samihafa na hanao asa maro samihafa ka tsisy izany fitiavana izany dia tonga tsinotsinona isika araka ny ambaran'ny soratra masina. Koa aoka ho kristianina, aoka ho mpianatra be fitiavana isika mba hahita fifaliana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, hahita fifaliana amin'ny fanompoana an'i Kristy. Andriamanitra rainay masina indrindra ny an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, misaotra anao zahay satria lehibe loatra ny fitiavanao anay ary irinao ny mba hanananay izany toetra izany dia ny mba hahatonga anay ihany koa hifankatia. Omeo anay Tompo ny fanahinao masina ary miasa amin'ny alalan'izany aty am-ponay mba hahatonga anay hanana izany toetra mifankatia izany, hanana toetra be fitiavana tahaka ny Kristy ilay mpampianatra, dia mba ny hanahafanay azy amin'ny fananana fiainam-pitiavana ka na ao an-tokantrano na eo amin'ny fiangonana na eo amin'ny fiarahamonina misy anay dia ho olon'ny fitiavana manahaka an'i Jesosy Kristy izay dia ho tena mpianatrao tokoa. Izany vavaka izany no fanirianay sy etaetanay ka tononinay ary angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.